Vabunao Tisara Kamina Nice and nice Now Fina No Fina Niteni now Niteni now Niteni now Numana Twampu Mafy ny tiako ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tiako ho an'i Jesosy a. Tsy mare orakoraka ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika hamezana voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Tain'i Jesosy tompoko. Efa ela ny tonga avy any Mahajanga fa zao vao afaka mijoro eto noho ny antony maro be da be. Raha nare an'iny hoe kiraro le dia Mahajanga iny moa dia tonga dia faly be. Dia hijoro androany me voninahitra an'Andriamanitra satria Jesosy izany mendrika an'izany. Eo amin'ny sehatry ny misy ny asa ataoko moa zany délégué médical dia misy lamina foana apetraka ny lehibe. Raha ny tena marina sy tokony afaka andeha tamin'ny Mahajanga fa za fotsiny nanao dido évangélika hoe tsy maintsy mandeha. Dia tonga dia nametraka congé tapa-bolana. Izany congé izany nefa volana ovo azo alaina. Dia tonga dia tsy niandry mivalina fa tonga dia lasa fa le olona le vazaha teto namaly fa ny lehibe tany ivelany tsy namaly. Dia ny fanaoko ohatran'io izany taloha rehefa hoe andehanao rally dia tonga dia mamorona mission aho. Andehanao mission any ananina fa dia any tonga sady manao rally. Fitako aingana ny asa dia avy eo mamonjy ny ekipa rehetra dia any amin'ny rally. Dia tsy mety soa moa zavatra zay zany zao satria niova ny lehibe. Dia teo zany ny voaterina anao an'izay. Fonana amin'i Jesosy ilay izy nefa ho an'i Jesosy ihany koa ilay izy. Dia tonga sao tsara tany Mahajanga. Dia efa nisy fotoana kely ao mitombo zany misy fotoana malalaka kely ny lelan'ny fotoam-bavaka sy ny séminaire dia mijery mail ny hariva dia jereko mamaly le lehibe dia ianao izy tokony tsy nandeha congé mihitsy satria ianao tokony telo volana mialoha ary mbola tsy fotoana congé zao fa manaraka izy tsy maintsy miteny mialoha ianao sady amin'izay izy le antony nandehananao congé tsy mazava tsara dia ny fananiko tsy tatao mazava mihitsy ilay izy. Dia zaho zany namaky le mail zaka inona rariko an'izany zaho efa atao mitoby. Fa atao mitoby dia tsy niraraiko mihitsy ilay izy. Dia hitako hoe misy fivoriana zay ny latsinainy 19 alina. Za nefa mbola any Mahajanga mbola vao départ zay amin'io. Dia za nefa namaly an'ilay antain zany hoe afaka sa tsy afaka dia namaly hoe tsy eo tsy afaka. Dia tonga taty an-trano amin'izay dia mijery téléphone dia jereko misy message WhatsApp avy amin'ilay Algérien. Zay Algérien zay zany mba tena mba namako be izy io pharmacien. Dia félicitations hozy izy. Gaga be félicitations dia jereko. Ay zany tamin'ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity zany meilleur délégué taty Afrika. Dia raina Jesosy. Tsy takatry ny saiko ilay izy efa 20 taona mahery ranao an'ilay asa. Dia za nanontany vadiko hoe inona moa zany nataoko teo ohatrany tsy hitako hoe inona ny tena nataoko. Ny tena ataoko ohatrany dia mandefa ny sarina hvkl any amin'ny FB. Ary miary toro mihitsy mandefa an'ilay izy. Raha zay aloha dia hitako hoe nataoko mihitsy. Fa raha momba an'ilay asa tsy dia hitako hoe ino. Dia mbola nahazo mail tamin'ilay vazaha teto indray nomboka volana jona dia misotro indray ny karamanao. Fa tsy manam-bola aloha androany zany aloha. Efa nohanina ilay karama.
fa dia raha Jesosy tiako lazaina hoe misy zavatra be da be sy takatry ny saina mbadika io rally io. Dia zavatra adiniko a talohan'ny rally a naratra io rally teo. Sangy le alika atao an-trano a. Satria misy alika eo amin'ny tanàna zany dia nisangisangy teo amin'ny alika dia nitrosona teo amin'le tokotany ciment. Dia narary be ny lohaliko. Tsy tany Mahajanga no hitany lohaliko zany fa premier jour deuxième jour tsy nanao pataloha mihitsy fa nanao permita. Dia tonga saina tampoka satria tsaroako a tamin'ny mbola nanao rally 20 jours tsika. Tokony nandeha tamin'le deuxième édition. Dia za tamin'io nanao mission tany Mahajanga. Dia rahalahy tao amin'ny topo zay no mitondra amin'ny moto amin'ny pasteur Franck tamin'izany. Dia nandona alika zay teo amin'ny CSPD an-tany Masajo. Dia naratra be ny lohaliko. Dia nantso amin'ny pasteur Rodolphe hoe tena tsy afaka ho aza fa vonjeko amin'ny Mahajanga nareo rehefa avy mandeha maiva tanàna Antsoy Marovoay. Dia teo tonga saina. Dia voavy nitrosona tonga dia nitsangana aingana dia ndroka devoly. Dia ndroako le alika. Satria teraka tena maro zany a. Fa zara tsapozina le izy fa ny sakatsakana tena misy ohatran'izany le sakatsaka. Dia rain Jesosy satria tena nahafinaritra be le grand rally. Marina hoe sady efa ela be izy tamin'ny Mahajanga. Fa tena manentana antsika raha afaka telo volana atao izay atongavana any fa mety tsisy tsony io telo volana manaraka orinan'io ngamba mety any amin'ny toeran-kavana antsika. Dia voninahitra n'Andriamanitra ihany tompo fa tena tsara Jesosy. Tain'i Jesosy teo tompo. Ndao teka mafia ho an'i Jesosy. Raha mety ianao dia mbao tsika hitsangana hamerina ny voninahitra any amin'i Jesosy. Azoko antoka fa teo amin'ny fiainanao koa nisy zavatra nataon'i Jesosy. Mety hoe menatra ianao, mety hoe aleo aloha rehefa tena complet le izy vao hijoro mety heverinao fa kely le nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Dia hoy izany hoe aleo rehefa le tena andrasanao fa teteny aminao andao hankasitraka an'i Jesosy. Ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa misy Jesosy ny fiainantsika. Misy Andriamanitra ny fiainantsika. Ianao ohatr'izao tsy ny herinao tsy tanjakao. Fa misy dia tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Asandrato fotsiny tananao dia andao hisaotra an'i Jesosy. Jesosy misaotra anao zahay. Ny amin'ny vavolombelon'ny dato ery teo. Misaotra ny amin'ny dia tananao eto amin'ny fiainanay tsirairay avy. Androany izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao. Misaotra Jesosy fa raha niteny ianao fa isy famangim-panotronana dia namangy anay amin'ny fanotronanao tokoa ianao. Mety mbola tsy eo amin'ilay andrasanay Jesosy fa ny azoko antoka rehefa miteny ianao dia efa marina raha-potoana izany. Ampio izay Jesosy hisokatra ara-pahatakarana hankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fotsiny. Dia averina any aminao Jesosy ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hiteka mafy an'i Jesosy mahazo toerana. Mahafaly anany miprésente anareo ny pasteur Rivo ary Zoma avy any Haute-Savoie, Église Lumière. Alléluia. Tonga eto izy tsy hanao vacances. Tonga eto izy tsy hamangy fianakaviana fa tonga eto izy hiaraka amintsika. Alléluia. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy. Dia misy délégation na vitsivitsy maromaro miaraka aminazy raha mba mety tompoko dia mba asainy anareo hitsangana hiara-ame voninahitra an'i Jesosy ny amin'ny fisianareo izahay. Manasa anareo tompoko hitsangana. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy ireo izy ireo. Tonga soa pasteur, tonga soa tompoko. Vavaka sika tompoko. Voninahitra ho anao raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fitiavanao, fa indrindrindrindra ny fitantananao anay. Fa hoy ny teninao hoe miaro ny tongotra tsy anjery ianao. Tsy izahay no mivavaka be loatra, tsy izahay no tia anao be loatra. Fa ianao no miaro ny tongotra mba tsy ho solafaka ny dianay ary mba tsy anjery amin'ny finoana zay. Tahaka ny tenenanao Petera, za no nivavaka mba tsy anjery ny finoanao. Misaotra fa ianao no miaro anay. Tsisy avy aminay izany fa noho ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Manaratra ny tanànay izay manandratra ny fonay ary mampiakokany aminay eo amin'ny voninahitra ao. Fa tsara ianao ary mpanao tsara. Ianao le mitantana anay sy mivimbina anay amin'ny fitiavana mandrakizay. Averinay aminao ny voninahitra. Anio ankehitriny ary mandrakizay. Halleluja. Amen. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo ilay tômôbila anao rally ireny dia velomina aloha ilay tômôbila faraina tsara. Atao mivomivomima mafy be mihitsy. Zay vao mandeha. Dia rehefa tonga teto zay ny rehako teo. Tonga dia mafana. Tonga dia mirehitra. Tsy mbola kopakopahana fa tonga dia mafana. Tarika atsika. Tarika atsika.
ho ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra ataonao ho an'Andriamanitra tsy ho kely akory ny fikelezanao aina fa ny tompo mandinika ny ataontsika, ny tompo dia antsika. Tena anankiray izy raika amintsika vetivety, tsy ataoko lava be fa vetivety fotsiny. Fantatsika tsara itsika tsy enjery eo amin'ny Salamo 7:30 manao hoe ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny ianao. Tsy tohizako. Miravoravo amin'ny Jehovah. Fa ozy izy any amin'ny Salamo hoe zany dia omeny malala na matory ary izy. Fa mila malala antsika. Teny aminao hoe aza atao fombafomba makaty. Aza atao fombafomba eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Jereo le rahalahintsika teo. Sa izy tonga dia nandingana fotsiny hoe za andeha. Ohatran'izay koa miaraka amin'ny Jesosy. Asivo defi miaraka amin'ny tompo. Tonga dia mijoro fotsiny ianao fa fanjakan'ny lanitra ny tomponao. Tsy olona ny tomponao fa fanjakan'ny lanitra ny tomponao eto amin'izao tontolo izao. Ny fijoronao, ny fandehanao dia fanjakan'Andriamanitra ny zarainao. Ny fijerinao dia fanjakan'Andriamanitra ny jerevanao. Ny henonao dia fanjakan'Andriamanitra no zarainao. Teny aminao amin'ity hariva ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika manana ray ara-panahy mitondra antsika ao anatin'izao lalamarina izao. Ozy izy any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ilay hoe Virginy dimy sy Virginy adala dimy. Rehefa samy natory izy 10 dia tonga ny mpapakatra. Dia ozy izy ilay Virginy adala hoe mba meo kely zahay fa laniny anay. Dia izy hoe ndana mividy. Ndana mividy an'ilay menaka izay tokony ho anareo. Azo vidiana zany le izy. Azo vidiana le ositra. Fa le fahasoavana tsy azo vidiana. Azo vidiana le disiplinina. Azo vidiana le fitolokona eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny ezakao, amin'ny fanerinao. Fa ny fahasoavana eo amin'ilay hoe tsy présence fa assistance. Tsy mitovy. Ary izay assistance sa fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay le grâce raisitsika eto. Tsy azo vidiana izay. Fa ny fonao miravoravo amin'ny Jesosy. Ny fonao miravoravo amin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny firavoravonao amin'ny fa ianao ambassadeur an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao. Zavatra farany tsaraiko dia izao hoe tsy any ampita amin'ny fataterahana. Tsy any ampita amin'ny fataterahana. Samy manana ny destin tsirairay. Fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto ny source éternelle. Source éternelle. Teny ianao hoe mety ho avy tsy Madagasikara fa ho izy ritra indro hitako. Indro hitako ozy izy ritra rasolon'Ebe. Indro hitako avy Madagasikara. Tsy haiko izay anatin'ny fonao fa za koa mahita an'izay. Raha mijorontsika andavitra ny firenena. Hiala amin'ny faratsiana sy ny fotsika aloha tadiavin'i Jesosy. Ohatran'ilay fanoloran-tena teo. Tonga dia miazaka za. Tonga dia mijoro ohatra ny lera lahintsika teo. Manana fahasahiana fa ny tompon'ny tompo miaraka aminao. Manana fijoroana fa ianao vao vitan'ny tompo. Manana fahasahiana fa ilay tompony miaraka aminao. Aza mierikerika hoe ngo dia tsy tanteraka, ngo dia izao. Nofo ny tsy tanteraka fa ny fanahinao tanteraka. Nofo tsy tanteraka fa ny fanahinao miaraka amin'ny Jesosy Kristy tanteraka. Zay ray amin'ny Kristy dia ray fanahy aminy. Raha tsara Kristy tsara ianao, mendrika Kristy mendrika ianao, feno voninahitra Kristy feno voninahitra ianao, fa tsy hitany masinao zany fa ny fanjakan'Andriamanitra mahita an'izany ary ny devoly tsy sahy manatrika anao. Noho ny fahazavan'Andriamanitra anatinao, tsy ny fahazavako tsy ny fahazavanao, fa ny fahazavany fanahy masinao anatinao. Teny aminao aoka ravoravo amin'ny Kristy ianao. Aoko feno firavoravona. Le tenin' Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra manao hoe andeha hifaly fa ho any an-tranon'i Jehovah. Tsy haiko ianao raha faly nandohany atongavanao teto fa zany entanetana tonga teto. Dia vao niditra teto tonga dia velona le tomobile toy izay hoe voninahitra Jesosy. Gloire zany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Eto ny source amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy lehibe ho anao ny manatona an'Andriamanitra. Ataovy reharehantsika zany hoe iona amin'ny Jesosy Kristy zany. Tsy olona ny iona antsika eto. Raha ohatra ka manao olona antsika dia diso. Fa efa ampianarantsika foana zany rehefa fantatsika. Fa izay mihainao izao direkta izao any ivelany. Fa rehefa tonga eto ohatran'ilay mihinana ravitoto matsiro be ireny. Tsy mitovy. Teny antsika zany hoe manana tombony ianao tonga eto midira ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manana tombony ianao raiso ny fifalian'Andriamanitra. Fa ny fifalian'Andriamanitra ao anatinao ampamizara ny fitiavana manodidina anao. Tsy mila voizina zany fa mivoaka ho azy satria ny fanahin'Andriamanitra feno. Rehefa feno ianao dia mandeha ho azy. Rehefa feno ianao dia mizara ho azy. Rehefa feno ianao dia tonga ho azy.
azy ary ny fahafenona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany ohatran'ny Mosesy rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mamirapiratra ny tavany tiako ianao amin'ny tiany io ty tiako ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha ivoaka eto tsika ho feno famirapiratana koa ny fanahinao ho feno famirapiratana ny fiainanao satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao zasa mijoro aminao 1000% fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha raisinao amin'ny finoana ny fahazavan'Andriamanitra anova ny fiainanao anova zato 1000% zato isan-jato 1000% miova ny fiainantsika satria Andriamanitra ny momba antsika iza no atohitra antsika mijoroa amin'ny finoana mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra velona miaraka amintsika ary Andriamanitra velona no tompontsika halleluja vavaka sika tao averinay aminao ny voninahitra raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fanamasinao misaotra fa tsy mamelana irery ianao ilay mivavaka amin'ny fanahy tononona ty anatinay mba tsy horeraka izay mba tsy hokivy izay tsy hijery ny zavatra hitan'ny masonay fa hijery kosa ilay teninao izay ampitoerinay aty anatin'ny fonay hanananay finoana hananay etaeta hanananay fitiavana hananay fijoroana fa ny ampitsonay dia eo ampelantananao ny hoavinay dia eo ampelantananao satria ianao no miantoka satria ianao no nividy anay teo amin'ny azy fijaliana ina no atahoranay raha Jesosy Kristy ny mombanay averinay aminao ny voninahitra ny teninao aoka tonga fiainana ty anatinay hitondranay amin'ilay mandrakizay ho voninahitra ny anaranao rery ihany halleluja amen halleluja amen Alléluia. Ndao tsika tia tanana mafy be Pasteur Rivo sy ny vadiny niasa fanompona no Savoie tena teteny aminareo hoe tsisy fahasamihafana amin'ny asa fanompoantsika eto tena miaina ao anaty fitiavana be kory zareo any ohatra izay iainantsika eto Madagasikara ihany koa ary rehibe ny fisinzany hoe présence n'Andriamanitra zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tena olona manana fitiavana n'Andriamanitra zareo ndao tsika tia tanana mafy be ny amin'ny fahafatsika miombona miombo-po miombo-tsaina miombona fanahy iray amin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao avofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo androany arivo hiteny amin'i Jesosy sika hoe tompo azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay faly izay manam-pahatsapana fa mihevitra anay ianao faly izay manana antoka fa eo amin'ny fiainanay ianao fa mbola ambony lavitra sy mihoatra noho izany ny anananay fahatsapana atao anaty fa mpamonjinay ianao sotra Jesosy androany arivo fa ianao no miasa eto ianao no miteny eto ianao no mampijoro eto ianao no maniraka eto ary ianao no manatanteraka ny sitraponao eto eo amin'ny fiainantsirahay avy izay tonga minona sy mangetaeta ny fahamarinanao vokiso izay tsiray avy ny amin'ny zava-tsoso matavy eo amin'ny fanatrianao dia ao ka nyrehetra ny nafahafapo androany fa eto ianao Andriamanitra misandrata manokana amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy halleluja oh misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenikatsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo an-tombony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka azy miazy sy voninahitra mendriky ilay nandreso antsy nalevina
sanao tombotony tarantsika dia oksika tena lokatra fotsika ho an'Andriamanitra anome voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka halleluja tsy natazona azy asandrato ny fiderana azy halleluja ho anao dia ho azy mandrakiza ilainandresy tompony fanaray misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany velona mandrakizay Jesosy efa nandresiny hery ny fahafatesana izy ny anarany sanatra ambony zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra natao anaiky ny anarany sy ny fiandrianany izy ny mpanjaka ny mpanjaka halleluja dao sika kasitraka sy anome voninahitra azy metrika azy reno ny fiderana ambony indreny halleluja Aitazisik niranumas ufafani wawancanundai utapitamiadi siwelait nipamonzisikia izimana iraweta mavesatra irewamba rechewantu isyanarana zesozo recha Jesus Christi panzata atucewa non fiderane Jesus ya fidera Masina mandrakiza misyanarana ambony anarana rehetra Jesus Kristy mpanjakany mpanjaka Jesus Kristy mpanjakany mpanjaka Jesus Kristy panzakany panzaka dao tsika tia tanana mafy an'Andriamanitra zay zanak'Andriamanitra atao trano iorakoraka rava ambanda Jeriko halleluja misandrata manokan'Andriamanitra andro any arivo aoka ny voninahitra ny aja ny dera ny fitsahoana ny fiankofana tsy ho anizaniza fa ho anao rery mandrakizay zay tompo tena manaiky ny fiandriananao ary zay manaiky fa rehefa eo ny fanatrianao dia miova ny zavatra rehetra anao zay tsy angataka hoe aoka iova ny zavatra rehetra fa zay manapatokina fa rehefa eo ny fanatrianao ka miasa izy tenao na manotrina anay dia miova ny zavatra rehetra ny anjaranay iravoravo aminao zay akasitraka anao zay fa mpanjaka ianao mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika tia tanana mafy ataovy mafy tsara ho an'Andriamanitra mahaza ho toerana tompo miarabantsika tsiray avy tongeto indray amin'ny fanotronan'Andriamanitra androany arivo mino aho fa ao anatin'ny teny dia efa nasitran'Andriamanitra ao anatin'ny hafatra dia efa nangana izy ampahery izy anovany fotsika izy ampatanjaka atsika izy hiasa amin'ny famonjena ny teny ary anova zavatra amin'ny alalan'ny teny indray Andriamanitra mantsy tsy mandefa ny teny zany izy raha tsy hanasitrana anao amin'ny aretina sy hanafaka anao amin'ny longo zay nianjeranao salamo fa fito amin'ny zato ny andininy faharoapolo baiboly dia milaza an'izany amin'ny titakarivo ty tsika ijery tenin'Andriamanitra anankiray anampitondraina ny lohateny hoe toe-po misarika fanotronana avereny hoe toe-po misarika fanotronana hitanareo
Andriamanitra dia manana zavatra tonga dia mampitodika azy. Misy zavatra tonga dia mampitodika an'Andriamanitra. Dia ianao tsy mila milelalela be mangataka aminy hoe tompo ho jereo aho, tompo ho mba tena vonjeo aho, tsy mila manao an'izay. Fa omenao fotsiny izay zavatra mampitodika azy dia tsy mila mitaraina ianao fa karakaraina. Zavatra hitrangy eto androany hariva, omentsika izay toe-po izay dia azoko antoka fa naiza aleanao dia tsy oro fanotronana izany ny fiainanao. Mahita fanotronana manomboka amin'ity takariva ity, hitobaka ohatry ny paopy vaky. Alleluia, alleluia. Amin'izay fotoana izay naiza fanotronana. Amen. Omin'nesan'ny apôstôly toko fafito ny andininy faharoa amby dimapolo, ny andininy fahatelo amby dimapolo dia dingantsika amin'ny andininy fahaenimpolo. Izy ny mpaminany izay tsy nenjehany razanareo. Eny novonoiny azy izay naminany ny fiavian'ilay marina, ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy nefa tsy nakatoy izany. Ary nono nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihity vazana tamin'izy. Andininy fadimy amby dimapolo, fa Stefana feno ny fanahy masina. Dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodona taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna, ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato ny Stefana izay niantso hoe, ry Jesosy tompo, raiso ny fanahiko. Andininy fahaenimpolo, dia nandohalika Stefana ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, tompo, aza atao elony anie zao ody zao. Ary rehefa nilazana izy dia nody mandry. Raha nendrika ny kristianina Saoly sy ny jiosy tsy mino an Jesosy, hitantsika araky ny tantara fa rehefa nitora-bato ny Stefana dia nisy nametraka teo an-tongotry Saoly ny fitafian'i Stefana mialohany nahafatesany sy nahalasanany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo amby dimapolo ny amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito vavakitsika teo. Ary fantatsika tsara nefa fa Stefana dia voalaza fa olona feno ny fanahy masin'Andriamanitra sady feno fahendrena. Raha jerentsika tsara nefa ny tantara ihany koa dia maneho amintsika fa ny fahafeno ny fanahy masina eto dia naseho tamin'ny endrika feno toe-po feno famelan-keloka. Amin'ny andininy fahatelopolo dia hitantsika fa nandohalika Stefana dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, tompo, aza atao elony anie zao ody zao ary rehefa nilazana izy dia nody mandry. Izany hoe ity Stefana ity dia lehilahy madio am-po. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, Jesosy ny teny an'izay, izay madio am-po no ahita n'Andriamanitra. Normalina be raha nisokatra ny masony nahita an'i Jesosy nijoro teo kavanany iray. Zavatra mitranga izany dia zao, hitantsika amin'ny andininy fahaenina amby dimapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito, hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Jereo fa rehefa feno reo fapetrareo an'i Stefana dia nahazo ain'Andriamanitra, niasa izy hamonjy ny hafa tamin'ny alalan'ny fijoroan'i Stefana. Rehefa ampy sy feno ny fepetra nahafan'Andriamanitra mamonjy dia taddio hitsangana izy ary tsy ianao nitaraina ny amin'ny fahavalonao fa izy no hikarakara an'ireny sy hanovan'ireny olona hiala tamin'ny faharatsiny ho tonga zanak'Andriamanitra ohatranao ihany koa. Teteny aminao isika tsy olona mitovy amin'ny olombelona rehetra fa tsika natsoina hanahaka an'i Jesosy. Dingana traizany misy atsika androany hariva. Efa namantatra ve tsika ny fiainantsika hoe ianao io dia manana an' Jesosy ao anatinao. Ary ny porofom-panehoana fa ao anatinao Jesosy dia manana toetra tia mamela ny hafa ianao. Tia mamela heloka. Ary eto ilay famelan-keloka takian'Andriamanitra, tsy kalaza mpamelan-keloka ho an'ny olona izay mety ny sendra nanao ratsy taminao. Fa ny famelan-keloka lazain'i Jesosy eto
dia famelan-keloka ho an'ny olona izay mitsangana ho fahavalonao. Atsangana ny tanan'izay mandray a. Misy zany karazana degré ana dimension ohatrany hoe dingana avo eo mason'Andriamanitra tena takian'Andriamanitra sy andrasany amin'ny olona. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao zao sy ny fahafahanao mamela. Fôtr'izay ilay nisokajian'Andriamanitra ho kilasy pahendrena sy fahafenona ara-panahy misy anao eo anatrehany. Eny olo izy a. Maro amintsika manaporofo ny fahafenon'ny fanahy masina dia voaporofo amin'ny alalan'ny fitenenanao miteny tsy fantatra. Sy rehefa metra tanany ianao dia midaraboka. Misy ny endrika ivelany anehoana ny fahafenon'ny fanahy masina. Fa eto rehefa nilaza ny Baiboly fa feno ny fanahy masina Stefanina dia niseho tamin'ny toe-po ilay izy. Toe-po namela ny Saoly. Mba fantatrareo fa i Saoly anie no nitarika an'ireo olon'ireo hoe hanohatra ny kristianina. Rehefa kelikely hitantsika miasan'ny apôstôly toko fasihy fa nahazo taratasy fahazahoan-dalana mihitsy izy. Avy eo amin'ny Sinedriona ahafahany manatanteraka ny asa ratsiny. Midika zany ity Saoly ity mpapirisika dia mitazana izy ny olona mitorabato. Fa zao ny zavatra nitranga na havariana fa ny akanjon'ny Stefanina napetraka teo tongotry Saoly. Dia zao maty soamatsara Stefanina fa ny zavatra nitranga dia zao. Tsy hoe vao maty Stefanina dia niala koa ny fofinain'ny Saoly. Ary ny zavatra nahavariana teto tsy hoe teo no eo ny fiovan'ny Saoly. Tsy hoe vao maty Stefanina dia nitomany Saoly fa nahita mazava. Tsia. Mbola vita ny famononan'i Stefanina dia nitoy ny programa rehefa azo Stefanina dia azo daholo ny ambiny rehetrarehetra. Zavatra nitranga nefa ry havana dia zao. Mahatsiaro ny tenin'i Jesosy amin'ny Luka toko 5:5-7. Tiavany fahavalonareo. Anahoana re zany toe-po zany? Ahoana ny fomba nahafahan'i Stefanina nitia ny fahavalony? Lasa navita nanoratra io Paoly io ny bokin'ny Romanina. Satria natsapa izy niasa reny le vavaky Stefanina namela heloka azy. Rehefa tonga Paoly izy eo amin'ny Romanina toko 9:9-10 dia hozy izy ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalina ny fahatezerana fa voasoratra hoe any famaliana izao no mamaly hoy Jehovah. Fa ranona ny fahavalonao omeo anina izy. Raha mangeta ety izy omeo rano sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafy eo andohany. Voasoratra io teny io amin'ny boky Noabolina toko 5:20, ny 9:1-20 ka hatrany 9:2-20. Hitantsika jereo fa ireo fanao sy fomba fianana voalaza dia voalaza fa Jesosy ny mpampianatra namporisika ny mpianany iaina ao anatin'izany hoe fitiavana zany. Ary io fitiavana io dia tsy misy fepetra, tsy misy kondisiony an'Andriamanitra. Zany hoe zay rehetra tao amin'i Jesosy na Kristy azy dia noentin'ny fanahy masina ho ao anatinao tamin'ny fotoana nahateranao indray. Andriamanitra vao nidina tao anatsika averiko vao nandray an' Jesosy ianao tsy hoe tonga dia onction be na avy tanàna-pahiratra ny jamba sy ny nangana maty no nietsehan'ny fanahy masina ao anatinao voalohany. Fa hozy izy ny Romanina toko 5:5 fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra fa ny fanahan'Andriamanitra nentiny nampidina ny fitiavany ho ao anatsika. Zany hoe ny maro-panehoana fa mpianatry ny tompontsika tsy hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra be fa rehefa manam-pahatsapana ho anatsika fa manetsika sy mampiasa antsika ny fitiavany. Ny fanahy masina zany maiky ny asa amin'ny fitiavana ao anatin'ny olona mihoatra lavitra noho ny fahamaizany ampiasa ny olona anao ny asan'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Miresaka izy momba ny fitiavana, ny fahavalo. Tsy hoe fitiavana zay sendra olona nanao tsy nety taminao, fa fitiavana zay mitsangana ho fahavalonao. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Stefanina nametraka rakitra tsara voafaritra tao anatin'ny fony. Nahafahany niaina ny fanotronan'Andriamanitra tsy nisy fepetra. Inona ny zavatra nitranga? Fantany ny olona nitorabato azy. Hitany fa tezitra ireo ary tsy nahazaka ny fahamarinan'ny teny izay
jiosy zay tsy nino fa mbola niaina atao anatin'ny fonona judaisme. Rehefa voatorabaty n'olona lany Stefana satria nysokajiana nanao blasphème. Raha nilazany amin'ny Jesosy Kristy lay Andriamanitra marina sady mpamonjy antsika. Dia zao afaka tezitra izy na sorenana na lahelo na nanozona. Fa ozy izy aza ataonao welony anie zao fahotany zao Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa raha manisy sosy mamela heloka amin'ny fahavalonao ianao dia Andriamanitra anambatra vainafo ao tapon-dohany. Inona ny dikan'izany ary taizany nisy an'izany ao anaty Baiboly? Mbola tsy nisy zany scénario ana afo teny tapon-doha zany raha tsy tamin'ny andro Pentecoste. Minesan'ny apôstôly toko 2:17 raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nisy lela maro nitary anafiny seo teo amin'ny lohany tsiray avy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Zany hoe teo an-dohany ny isan'olona nisy azy. Amin'ny teny vahiny moa izy mazava tsara kokoa. Fa zao tsy mbola nitranga mihitsy zany hoe afo an-doha io raha tsy tamin'ny andro Pentecoste rehefa fen'ny fanamasina ny apôstôly. Midika io fa Andriamanitra dia afaky ny miasa mahery sy mampiasa ny toe-ponao zay tsara manaiky tino sy hivavaka ao amin'ny fahavalonao, amela heloka ho an'izay mitsangako fahavalonao. Afaka hiasa izy amin'ny alalan'ny fanekenao amoaka toe-po tsara mba hahatonga anao fantso-pamonjena ny hafa. Joba toko 2:17 anafaka ny olomelika izy ary mifadiova ny tananao no amonjena azy. Mateo toko 2:9-10 ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa avy amin'ny rakitra tsara ao anatin'ny olona tsara fanahy no avy amin'ny rakitra tsara ao anatin'ny olona. Ny rakitra tsara no moan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara ary ny rakitra ratsy no moan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ianao zany eo amin'ny toerana misy ianao mila manana rakitra. Inona ny dikany hoe rakitra? Zavatra vonona sy voatahiry ao anatinao ary avoaka sy dépensena amin'ny fotoana tokony hamoana azy. Amin'ny fotoana isy ho mifakalana mamoa fitiavana. Amin'ny fotoana isy ho mifanenjena maneho fisaorana. Zany hoe le rakitra dia azo avoaka ara-potoana fa hametra-panontaniana amintsika zanak'Andriamanitra ve tsika? Raha zanak'Andriamanitra tsika manana rakitra tsara ianao ao anaty. Dikany hoe fahatsara-panahy dia misy rakitra tsara ao anatinao, rakitra ny famelan-keloka. Tsy karazan'olona raha tsy tohinina ianao na kizitina akory. Tsy zay ny antom-pisitsika mazanak'Andriamanitra tsika. Tsy mpiatsara ivelany tsy ianao. Tsy hipokrita. Fa olona manana fo azo hitarafana amin'ny fisian'i Jesosy eo amin'ny mpiarabelona aminao. Vonona ny amoaka ny rakitra tsara amin'ny famelan-keloka amin'ny fotoana iseho ny fanoherana. Vonona amoaka ny rakitra ny fitiavana ao anatin'ny fotoana iseho ny fankalana. Vonona angina amin'ny fotoana iseho ny fitabatabana. Zany hoe manana maîtrise. Vonona tsy eo amin'ny nofo na ilatsaka hidina eo amin'ny nofo fa afaka amoaka ny rakitra tsara ao anatinao satria zay nenehoana fa tsara fanahinao. Jesosy nampianatra fa ny fahatsara-panahy tsy aseho amin'ny fahaizanao manome ny zavatra rehetra. Possible misy olona ratsy fanahy fa mahavita manome. Fa impossible no hitana olona tsara fanahy tsy mahavita manome. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ny endriky ny fitiavana dia misokatra ho amin'ny fahafahana miaina sy maneho fahatsarana eo amin'ny tontolo misy ianao satria zay le rakitra tsara ao anatinao. Rakitra tsara no amoan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Eritreretony misy olona mety mana fotoana kely ianao fotsiny. Mana fotoana kely dia voaka ny rakitra. Voaka ny rakitra. Dia ianao mahatsapa hoe ohatran'iza le rakitra ao dia iza ny nametraka an'le izy ao. Fa androany hariva tia noro zavatra tsara tarebe ianao ahako. Afaka tsika mihaino fanamasina foana mandray bitsika avy aminy amin'ny fotoana rehetra. Alalantsika
ny mpampiasa antsika ara-potoana na Andriamanitra na devoly. Zavatra mitranga tamin'izany dia zao ny zavatra nisy. Jesosy dia te ara-iasa amin'ny toe-po tsara. Rehefa hitany fa nenahery ny fanoheran'ny Saoly. Saoly mihitsy no nijoro amin'ny asan'ny apôstôly 5. Ny fofofo Saoly miaraka amin'ny fahatezerana andeha andringana ny kristianina amin'ny asan'ny apôstôly 5. Tena ary Saoly izy mbola ny fofofo fandrahoana andiny voalohany sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Zany hoe ilay tamin'ny Stefana zany ny fanombohany koa. Fa tamin'ity mbola nytoy dia nakao amin'ny mpisorona be amin'izay. Vao may zany izy tamin'ilay tahorinan'ny Stefana, vao maika izy naka taratasy fahazahoan-dalana mihitsy ny hoe androso amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Nangataka taratasy izy amin'ny 12 ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho amin'ny Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany nalana vavy. Ary nandeha izy dia tonga teo akaiky ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelitseritra tampoka nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feonanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana no manentsika ianao? Nahoana ianao no manentsika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho ny Jesosy izay enjenao. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa hitan'i Jesosy fa tsy vitan'ny mpianatra intsony no manohatra ny fahefana azony ty Saoly ty andringana ny kristianina sy sambotra ny kristianina, anakana ny kristianina tsy hitory. Miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ny soavaly. Zany hoe azo lazaina hoe gidragidra be ny anoherana andry zareo tamin'izany. Dia ny mahavariana. Tsy anjely ny rahana fa Jesosy ny nidina. Tsy anjely no ny rahana fa izy tena ny mihitsy ny nidina nanakana ny Saoly teny amin'ny lalany Damaskosy. Ary zavatra nahavariana, rehefa nidiny Jesosy dia tsy nila nanao présentation tamin'ny Saoly izy hoe tompo ane izy. Fa izy namaly an'i Saoly, zany Jesosy izay enjenao. Dia Saoly tonga dia niteny hoe, ary izy dia hoy zany Jesosy izay enjenao. Jesosy nilaza ny anarany tamin'ny Saoly. Fa i Saoly nanontany azy mialohan'ny fotoana anambaran'ny anarany hoe iza moa ianao tompoko? Seigneur. Manoloana ny voninahiny sy ny hazavany hery Andriamanitra azy dia tsy naintsy niankohaka sy nanaiky izay nanohatra azy ka nanambara teo amin'ny vavany hoe manomboka androany dia tompoko ianao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Eno ty fahamarinany ty. Ny anjarantsika manova toe-po tsy miaina ao anaty fahasiahana. Isan'andro no mila manokatra ny ao anatinao hiaina ao anaty fahatsarapana voazato etra. Amen. Fa rehefa mety ny ao anatinao dia ho marina aminao ny teny voalaza ny ohabolana hoe rehefa kasitrahan'Andriamanitra ny lalakalehan'ny olona na zay mitsangako fahavalony aza ho ampihevanin'Andriamanitra aminy. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Inona fiseho an'ilay fiovam-po teto? Zavatra nitranga tao anatin'ilay fiovam-pon'ny Stefana dia tsy nampahita toren'Andriamanitra satria hain'i Stefana namoaka an'ilay vo disponible n'ilay fanotronana. Tsy anjely no ny rahana fa Andriamanitra ny nidina. Tananao tonga dia otronina satria mety ilay toe-po namela heloka izay nitora-bato azy. Olona nitora-bato anao. Ny anao nandray moka kely iny dia efa mampikizitina anao. Ny Stefana vato-kolongany be iny nahafaty azy ary hitany hoe iny fa nantoraka manao tsy sozina nakely ohatra zany ny porofanina fa feno fanamasina. Ka aza mizesta mihitsy ianao hoe ianao no tena topo indrindra amin'ny fafeno fanamasina raha ohatra tsy ao anatinao zany toe-po zany. Raha mahitsy eto ny Baiboly milaza fa navita namela heloka izay nitora-bato azy Stefana. Raha ireo zany mbola ao anatin'ilay sokajiny hoe ataoko malala ny anarako dia tsy hahafantatra ny anaran'i Jesosy mihitsy ny olona. Nefa ny anaranao tsy hitondra famonjena akory. Ny andrasan'Andriamanitra amin'ny kristianina tsy hainy ohatran'ny jentilisa
amalifaty zay manisy ratsy azy fa andohalika mba novan'izay mitsangako ho fahavalony aho ho tonga zanak'Andriamanitra ohatra azy victoire amin'Andriamanitra. Rehefa maro toerana ao anatinao no mandrakizay, rehefa maro toerana ao anatinao no mandrakizay, fantatrao hoe Andriamanitra, ianao manana fiainana tsara lavitra no ty hita maso ty, dia ho tonga mpanompon'ny Kristy ianao, ho mpanompon'ny fitiavana izary zany amin'ny tontolo manodidina anao, ary aneo sy anaporofo ny fisian'izany ao anatinao. Zay ozy izy Paoly nanolorako tena ho apôstôly. Marina fa mety mafy ny adetrehana eo amin'ny fiainana. Tiako fantatrao fa manan'Andriamanitra velona isika. Ianao no mila mahay miara-miasa aminy. Mila tsika mahay miara-miasa amin'Andriamanitra. Mila jerentsika daholo hoe aiza daholo ireo point rehetra manetsika an'Andriamanitra amin'ny fanotronana. Mbola misy Stefana sy Stefanie ve atao trano androany hariva. Vonin'Andriamanitra anotrona anao, anova ny hafa amin'ny alalanao raha toka voniny ianao nijoro anome izay toe-po andrasan'Andriamanitra aminao. Fa nga moa Saoly nanenjika an'i Jesosy teto. Ny zavatra hitako tena hoe tsy Jesosy no nenjeny, kristianina no nenjeny. Raha jerena rabaka teny kristianina ny hita maso hoe iny nanenjeo, fa teny an-dalana izy no nisehon'i Jesosy. Ary rehefa nanontany izy hoe fa iza moa ianao tompo, dia ozy Jesosy tsy hoe zany Jesosy izay tena niaro an'i Stefana, satria amin'Andriamanitra ny torabato nahafaty an'i Stefana tsy problème, fa fempitana tongavan'i Stefana ny aminy. Ozy izy reto kristianina mbola ilaina hitory teny nefa sakananao ny problème, satria ny filazantsara tsy azo sakanana. Ho amin'izay nan'izay tsy mino, mihaino avy ianareo sa tsy mihaino? Dia ozy izy Jesosy, zany Jesosy izay enjenao. Amin'io tsy anjely no ny raha nahidina mba hiteny an'izany, fa izy tenany. Ny Andriamanitra ao afaka miprezanteny tenany any amin'izay fahavalo rehetrarehetra mitady handringananao. Raha vao mety fotsiny ny toe-ponao, tena madio ny ao anatinao, dia hijoro ny Andriamanitra ao. Ianao tsy natao hiady ho an'ny tenanao, fa izy no natao handray ny adinao. Alleluia! Rehefa avy eo Saoly jereo ny andininy fahaenina, fa nitsangana ka mankanesa ao ny tanàna ozy izy dia holazaina aminao izay mety ataonao. Jesosy eto tsy mitenenao ny jamby, fa mila mpitantana. Fa vao vita ilay izy ny enjery Saoly ohatra tsindraray ny tompo akory hoe jamby izy. Tsindraray ny tompo hoe atsovy ihany ny hitantana anao, tsy fitantana. Ozy izy rehefa avy eo amitsangana ka mankanesa ao an-tanàna dia lazaina aminao izay mety ataonao. Dia ndiny fafito ary ny olona izay nombany Saoly tamina lehany dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho an'ny Damaskosy. Damaskosy toerana nidiran'ny Saoly anatanterahany projet mpandringanana. Fa Damaskosy toerana niangana nananganana Saoly anatanteraka programa mifanohatra amin'ny programany. Misy olona eto androany hariva, raha misokatra ny fonao dia mila fantatrao fa misy programa izay anao fa tsy rahanao amin'Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra ilay izy ho atsahatra eto androany. Fa tian'Andriamanitra ianao anokatra ny fonao hiaina amin'ilay endrika tena ilany anao amin'izay programa vaovao tiany hitondrananao amin'izay. Misy fanovana androany hariva anafaka anao teo amin'izay tontolo misy anao teo aloha ary apiditra anao any amin'ilay tontolo vaovao tian'Andriamanitra hitantanana anao amin'izay. Teny aminao androany hariva, tsy ho raraka izany ianao mandrakizay. Tsy ho raraka izany ho ianao mandrakizay. Raha mbola Jesosy miaraka aminao dia tadidio, ataovy nofinofy izany hoe ho raraka izany. Amen. Nataovy amen na moa. Manao kristianina io rehefa manotrona anao Andriamanitra, dia na izy mampitodika ny fahavalonao ho tonga fantsonam-pahita fitianao, satria izy afaka mikasika fo, manova fo vato ho tonga fonofo rehefa hitany ny fahadiovam-ponao. Ny zavatra rehetra fotsiny eo amin'ny komando ny fonao. Meo alalana Andriamanitra
hoe ianao mpamela heloka, ianao tena olona mpamela heloka, ianao zany tsy le olona ohatrany hoe mora mandraindray zava-pony reny. Misy karazan'olona le ohatr' zany tsy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainany akory fa zavatra ataon'olona hafa ny ivelany ihany amin'izay zavatra enony amin'ny vaovao dia antotono fony amin'ny tsisy dikany. Anana manana ihany aloha dia tena za aloha dia tsy tian'iny nefa izy mbola tsy misy présentation akory amin'le olona fa vaovao eniny ameko tolotsaina kely diso ianao androany diso tsy tokony ataonao le izy fa mba ameko tolotsaina raha te handoto fo midira ao anaty Facebook dia jereva daholo ny vaovao rehetra raha politika misy eto Madagasikara zavatra misy rehetrarehetra ry dia hoeninao daholo zao tsangatsangan'olo ampy tena andotona fo tanteraka satria lamba malotonao mbola tsy voasasa niny any ivelany hoeto daholo koa dia ampidiro ao an-trano. Raha manam-potoana ihany meko conseil tsara ndray ianao mandana mamaky baiboly dia vakio ny toe-pon'ny olona zay notronon'Andriamanitra rehetra ato anatin'ity baiboly ity, amen. Fa rehefa anananao zany ianao indray ny olona kalazaina manaraka eto amin'ity tany ity fa notronon'Andriamanitra tamin'ny lafim-piainanao ray manontolo, amen, alleluia. Tsika ilay tonga eto an-tany tsy hitady laza tsy hitady laza ilay tonga avantsika eto ambony tany, iombona amin'i Jesosy ilay tonga avantsika eto ambony tany. Ianao ny fantsona tsara azo hitarafana ny fahafenony rehefa manaiky ianao hanova toe-po tsy te ho hita fa aneo an'Andriamanitra. Le izy tsy hoe kory resahana fotsiny fa hita mihitsy hoe toe-po ao anatinao le izy. Hita le izy rehefa tsy dia ohatra hoe ao anatina fotoana anao zavatra tsara tarehibe tena hoe nahafa-pon'ny olona ny zavatra mba nampiasan'Andriamanitra anao dia zao miafena ny ambany latabatra maninona hoe fa ny olona mandondoka anao dia olona fahavalo ny fandrosoanao. Tsy rele mandondoka reny hoe ianona mahafinaritra satria nao na mandondoka anao mbola eo amin'ny nofo ianao mbola mila miandry amin'ny Paoly ianao hiverina hitoroteny aminao. Raha ohatr'izay ilay toe-po dia mbola mila miandry amin'ny Paoly tsika hoe mbola mila verina indray Paoly hitoroteny fanondroany aminao hoe tsy izay ilay toe-po andrasan'Andriamanitra fa izao ianao ilay mifaly le falo ny fonao na atao tsinitsinina aza nefa ianao olona tia manao soa, tia manampy ny hafa, mangina sy mandohalika na enjena sy tenenan-dratsy aza na endrikendrena aza mbola halleluia miamboninahitra Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Fa zao ny zavatra tiako fantatrao amin'ity takarivo ity, rehefa mety io fonao io hiasa sainany aminao Andriamanitra. Ndao ny antsika hijery amin'ny olona anankiray izay notronon'Andriamanitra. Jereo anie rehefa notronon'Andriamanitra ny fiainan'i Jakoba dia niova ny programa ny mpandringanana lasa nanjary programa mpampahitana fity. Reto misy ohatra anankiroa. Ndao ny jerentsika eo bokin'ny Genesis vetivety bokin'ny Genesis toko fa 2:30 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao ny zavatra mitranga ao. Dia nitondra ny avany omba azy izy ka nanenjika azy lalaka fotoana dia nahatratra azy teo amin'ny tendrombohitra Gileady. Fa Andriamanitra nakao amin'ny Labana Siriana tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Ary Labana dia nahatratra ny Jakoba ary Jakoba dia efa nanorona ny lainy teo tendrombohitra ary Labana sy ny havany kosa nanorona ny lainy teo tendrombohitra Gileady. Ary Labana tamin'ny Jakoba, ino zao ataonao zao? Ny tena angalady tamiko ianao ka nitondra ny zanako vavy sy ny babo azo tamin'ny sabatra. Nahoana mandositra mangingina ianao ka nangalady tamiko ary tsy nanambara tamiko ianao mba anaterako anao any amin'ny anao amin'ny fifaliana sy ny hira amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga. Sady tsy mba navelanao hanoroka ny zanako lahy sy ny zanako vavy fa izao dia efa nanao adaladala ianao. 7:20 Manakery anisy ratsy ianao ny tanako. Fa Andriamanitra ny rainareo efa niteny tamiko alina nanatandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Eno iny zany ny atao hoe fanotronana. Misy programa miainga any andringana Jakoba
fa ny programan'Andriamanitra ny tonga aloha raha mbola tsy tonga teo amin'ny Jakoba izy. Raha vao mety io toeponao io ka miaina ao anatina tsodrano tronony ianao ny zavatra hitranga aza miasa saina amin'izay programa amin'ny fahavalo any fa miloha amin'ny fotoana tongavan'izay te handringananao eo aminao efa bedin'Andriamanitra. Eno iny e Jakoba ne mpanompo sampy tsy tokony hisehoan'Andriamanitra zany. I Labana mpanompo sampy tsy tokony hisehoan'Andriamanitra zany. Fa noho ny amin'ny fanekena tao amin'ny Jakoba dia be tsy fidina ny anaty nofo izy. Zay le atao hoe fanotronana. Andriamanitra miendany aminao fotsiny tsotro zao satria mety aminy ianao. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. Zay voalaza amin'ny Baiboly. Fa zay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'ny rehetra. Andramoka izao fa tsara Jehovah. Aza miady sainao anaty fisasarana mitady izay fomba ampandresy anao amin'ny fahalalanao ny fahamarinany teny amelomanao finoana fa ianao dia natao ninona confession na 2 fois na teny mponoana apetraka any ambavanao hoe everinao fa ampahomby ianao eo amin'ny fiainana dia tsinitsininy reny raha oharina amin'ny fanekenao amin'ny fomba tsotra tompo manomboka androany aho. Tiany foko atolotra anao. Volavolao olona tena mety aminao manomboka androany. Esorino vesatra rehetra amin'ny fahazarako izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mandraky tiany androany efa ho 40 taona izay ny efa mitady atao jobily izaho sy ny fiatsaram-belatsia ary efa ely ty toetry ty Andriamanitra no sakaizako akaiky raha langa sy fitaka tompo tena mifona aminao ity foko mora tezitra ity mba hoeto aolany teny fonao io mba hitsikatra migoto farany vakalana mba hafan'Andriamanitra mireagira amin'izay mijoro anotrona anao hiady niadinao. Mba fantatra anao ve Jakoba ne mety nanana ny toetrany fa Jakoba malemy fanahy. Tsy te hijanona tsony hoe izy indray ny amin'ny tany Labana azy eo mbona hitoy ihany ilay 7 taona manaraka indray. Zay natonga azy nitsoaka satria efa voindroa izy. Noho izany tsy te ho fantelo intsony izy. Teo izy rehefa avy eo aloha mitsoaka amin'izay fa Labana dia excuse ny Labana tsy mba nataonao kory nanoroka anjanako tsy mba resa be resaka adala fotsiny fa ny tena marina mbola te sampotra ny Jakoba izy hiverina miaraka amin'ny fananany rehetra dia ho fatorany ao izy fozy izy Andriamanitra tapitra amin'ny fotoana rehefa lasa Jakoba toy izy Andriamanitra hoe programako ny nandehanany misy zavatra indraindray hitondran'Andriamanitra anao tsy fantatrao akory hoe programan'Andriamanitra fa amin'ny fotoana tanterahanao an'ilay izy efa miasa velona Andriamanitra any ambadika any hatanteraka an'ilay anjaranao ho tonga any amin'ny anjara voatendry. Ny zavatra fantatra dia zao zay fedina rehetra voaforona amelezana anao aorinan'ny androany tsy ho ambinina mandrakizay. Somary ety ka ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 3:30 voalohany ka hatramin'ny 9 ary ny fomarina koa Labana dia nanoroka ny zanany lahy sy ny zanany vavaka nitsodrano azy dia lasa nandeha Labana nody tany amin'ny fonenany ary Jakoba nizotra tamin'ny lalakaliany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Jereo anie zany samy niala amin'izay izy sy Labana tsisy ninina nataon'ny Labana fa zao Labana nody Jakoba nanohy ny lalany. Manomboka androany izay fahavalo tena asa sabatra anapaka ny lohanao na hiady sy hanohatra anao dia zao ny zavatra hitranga hifankahita aminao izy dia anao kokoa raha tokony hanosina izy tsodrano nomeny somary tiaka an'Andriamanitra noho ny amin'inona noho ny amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Menao tsara venareo ny 9:20 amin'ny Genesis 3:30 ny 9:20 inona ny zavatra nitsanga ovonjeo amin'ny tanany rahalahiko dia amin'ny tanany Esau fa matahotra azy aho fa ndrao avy amiely ambany vady amanjanako izy natahotra indray Jakoba hoe ity indray fa misy anankiray niala Labana miditra indray Esau problème hafa koa itiry tompo 9:20 ka hatramin'ny 9:30 zany hoe iza ny eritreritra hoe tena vita ny sabatra amin'izay azy ao
ozy izy Andriamanitra. Dia Jakoba rery sisany nitoetra teo ary le misy le anankiray nitolona tamin'ny ambara-pazava ratsy ny andro. Ary rehefa hita fa tsy naresy azy izy dia nitendreny ny fotopenika dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy ary roy izy avela ho andeha fa efa mazava ratsy ny andro fa hoy Jakoba tsy avelako ianao andehanao raha tsy mitahinao ary izy taminy izy amony anaranao dia izy Jakoba ary indray izy tsy atao hoe Jakoba tsony anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Izy mbola tsy nitolona tamin'ny olona akory fa Andriamanitra no nitolomany. Fa rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra dia tsy mila mitolona amin'ny olona fa tonga dia izy Andriamanitra hoe efa nandresy olona. Alleluia, alleluia. Inona ny zavatra nisy? Zavatra nisy notronon'Andriamanitra Jakoba. Ary rehefa notronon'Andriamanitra Jakoba, ny zavatra nitranga faran'izay tsotra sady nafinaritra ao amin'ny Genesia 3:3-4 dia niazakazaka hitsena azy Esau ary ny sakambona ny tendany dia namiena sy nanoroka azy ary samy nitomana izy mirahalahy. Jerena izany zavatra izany voavoniana tamin'Andriamanitra notronon'Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga? Raha sabatra ny eritreretiny hoe vonony azy mivady aman-janako fiana soroka ny azony. Za reto tena aza mandany fotoana mampiasa fo amin'ny zavatra hafa akoatry izay tokony ampiasan'Andriamanitra an'io. Fa rehefa omenao an'Andriamanitra ny fonao dia avelanao Andriamanitra hiasa ao anatin'io. Aza saringoringotra amin'ny alahelo, fahakalana, tsy fitiavana, valifaty, felonana, avonavona, misy lavanify be zay tena faly mihitsiny. Rehefa izay ny ainanao fa androany hotsotsika fanantenana izy androany. Ny antony dia tsotra. Ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany dia ny fo feno fitiavana. Amen. Amela mandrakariva. Maninona hoe? Amela. Amelana ny fahavalonao azy. Avelana amelana ny fahavalonao azy. Nidin'Andriamanitra. Maninona Andriamanitra? Nidina izy ianao ny sitrapony. Nidina izy ianao ny sitrapony. Ohabola 2:20. Ny andininy voalohany. Inona ny voasoratra ao? Osisy hoe raha nivelona eo tanan Jehovah amin'ny fomom-panjaka ka tariny amin'izay tiany. Vitan'Andriamanitra mikasika amin'ny fon'olona any ambadika tsy fantatra ho any. Satria eo an-tanan'Andriamanitra ny fon'ny olona. Rehefa eo an-tanan'Andriamanitra, rehefa ao amin'Andriamanitra ny fonao dia eo an-tanan'Andriamanitra ny fon'ny hafa. Iaserosy mpanjaka ane tsy maintsy natsiaro Mordekay rehefa mivangin'Andriamanitra ny fony atsiaro tsy hitatory amin'ny alina. Fantatsika izany tantara izany. Mordekay mba vady voataka voatipaka amatika azy ny fireneny iaserosy iamana ratsy fanahy. Inona no nataony? Malala mpanjaka izy, tiaka ny toerana izy, mialina izy. Mordekay tsy naninona fa tsy mba vady tsy atao tsinitsinina. Fa zao ny zavatra nitranga. Misy sakamono ny mpanjaka dia jereo ilay toe-po tsara hotronona. Tsy hoe zarako ary ho faty ardolo ireo. Fa ny sakanany tsy hamono ny mpanjaka satria izay ny andraikiny. Za ozy izy Mordekay tsy hamaly faty. Na fantatra aza voasony ny taratasy-pamianana ny Jiosy, za tsy hamadika ny marina izany. Fa matony mena eto amin'ity posty ity Jiosy n'Andriamanitra ahako natao hijoro amin'ny fahamarinana satria matahotra n'Andriamanitra ny foko manontolo. Nataony ny asany. Tsy ireo masony eo akaikinao olona efa fantatrao hoe fahamono anao sy ny firenenao nefa ohatr'izany ny fonao. Tonga dia jereo masiny noble izany rangaha. Klasy izany zany mihitsy ny tena tokony ho izy. Ianao ny zanak'Andriamanitra hoe manana an' Jesosy ao anatinao. Tokony ao anatinao izany toe-po izany. Fa tsy hoe tsika rehefa miaina kely zavatra kely ahoana anaovako ataoko mahita zavatra tsisy dikany, tsisy dikany, tsisy averiko indray, tsisy dikany, tsisy dikany. Madio ny fonao, milamina ny ao anatinao, mandeha ianao dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Dia inona ny zavatra nisy? Hoy izy Andriamanitra, iamana izay azo fijaliana tsangany ihany no amatsiana azy.
Mordekay tsy eny ambavaditsony fa ho milapany mpanjaka. Re olona misy farany zavatra rehetra amboary fo io. Ataovadro tovy amin'ny fonao ny tananao tenen'Andriamanitra. Tena tsy vazivazy aminao tsony Andriamanitra hoe fa ty foko ty manomboka androany dia toerany fahatsaranao, ho feny fahamasinana, ho ty fahamarinana, mpamela heloka na zay mitsangako ho fahavaloko azy. Tompo ho asika soa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ianao zay olo zay mity hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa ominao fanotronana, rehefa mety amin'Andriamanitra amin'izay ianao, jereo ny Maria fa manino Andriamanitra no mifidy amin'ny Maria. Mifidy amin'ny Maria Andriamanitra satria tsara fo izy. Virjiny izy fa tsara fo. Tena namangy azy ny anjely Gabriel. Araba ary Maria, fenao soavana, ny tompo ao aminao. Ny soavana mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao. Tsy noho ianao fa noho izay ho ateraky ny kibonao. Mitondra Jesosy. Ary ianao dia toetra azy. Mbola tsy nalalala aminy io. Ahoana ny atateraka an'izany tompo? Teo izy ny anjely Gabriel. Izy fanavy any amin'ny avo. Ny fanan'Andriamanitra, ny fanamasina anarona anao. Dia hitranga zany. Dia jereo mpitondra fanotronany Maria satria tao aminy Jesosy. Rehefa tonga tao aminy Jesosy dia zao, tsy mila miady ho an'ny tenany izy tao an-trano. Satria ilain'Andriamanitra koa Josefa. Josefa efa saika ametraka azy mangingina par silence. Hoe andeha tsaitsaika fa tsy zakako zao zavatra mitranga zao maha-olombelona. Fa ozy izy Andriamanitra tsy mahazo mandeha ianao ka. Raha rapitso maraina ny fotoana hivoahanao ny trano hitsoaka, androany alina hijoro ampafantatra anao marina. Nanotrina ny adiny Maria Andriamanitra nampanaiky Josefa tsy ametraka azy mangingina. Eritrereto ny dimension ana résolution ana problème vitan'Andriamanitra ho anatina segondra anankiray amin'izay fanapakevitra ilanao fanelany ananany. Mety sarotra be ohatrany ny problème anareo ohatrany. Zany tena problème tsisy valina tsy Andriamanitra rery mamaly an'izany. Satria tsy vitan'ny siansa intsony ny mamaly hoe vehivavy tsy nalalalany bevoka. Fa ny porofo mibaingana vadika dia niasa vita. Noho izany tsisy anaiky amin'ny Maria izany mihitsy ny hoe bevoka fotsiny amin'izao raha Josefa. Fotsy izy Andriamanitra ilaiko Josefa mataranaky Davida azy satria misy teny fikasana hatrany amin'ny boky Isaia anehoana ny mahamesian'i Jesosy amin'ny fananganana an'i Jesosy ho zanaky Josefa. Dia izy Andriamanitra amin'ny programma ny fisian'i Maria sy ny fisian'i Josefa. Noho izany tsy Maria ny mila miady ho an'ny tenany maiazona Josefa fa Andriamanitra ny miasa saina amin'izany. Be dia be zavatra tsy tokony esanao saina fa miasa saina amin'ny tsy tokony esana saina ianao. Zay no tiako anairana anao. Ny tokony esana saina raha ohatra ka tsy mety ny ao anatin'ny fonao iray amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka mbola olona le mpinatsakay matetika masitsika lava le toetra amin'le joby le mahazatra io mihitsy elana. Zany reto mbo ohatran'io koa e. Ohatran'io taloha. Misy zavatra mahazatra na be dia be fa tena mivavaka mihitsy Andriamanitra. Ty zavatra mahazatra na ty tsy ataoko tsony. Hitako mihitsy nandray ohatran'ny misy fotoana te hiakatra be zany. Ohatran'ny te hiakatra. Henoko mihitsy misy hafanana zany. Ohatran'ny avy ety amin'ny fona aty dia ohatra maka ny sorokao dia miakatra makany. Henonao misy bouffée de chaleur tena. Fa ao anatin'iny tonga dia mivavaka aingana. Dia zao sady tsy miteny ny manadio fo aingana hoe ay tsy tian'Andriamanitra zao tonga dia zay fotsiny boribory ho an'io rehefa tsy mahasoa. Fa tena mitsotra aminareo fa tonga dia eo no eo dia midina le dia eniko Andriamanitra manampy anahy satria tratrako le izy hoe gaindray ianao ry Satana fa mitady hitondra ampisaraka ny fahamarinany raiko. Raha vao le toetra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'le fahazarana tian'Andriamanitra ny tsinanao iny nefa tsy haika ianao. Eo no ahitan'Andriamanitra
fa tena manaiky azy ianao, matahotra azy ianao, tia azy ianao, makatoa azy ianao. Toy ty tanana mafeo an'Andriamanitra. Ka ny eto amin'ny alitara tsy hoe fizarana fotsiny hoe mila miovy ianao, mila an'izao ianao, fa io misy pratika tena iainanao amin'ilay fiainanao andavanandro, misy le andavanandro. Misy fotoana ndro nitady asika zany, misy fotoana ny olombelona rehetrarehetra tsisy olombelona tonga dia milaza zany hoe za tsy mba tratra mifakapanahy mihitsy fa za efa supermanina feno Kristy. Tsy vitanao zany. Ny olombelona rehetra manana maso, manana saina, manana nana, ianao io zao na firy taona na firy taona dia misy olona mahafinaritra anao foana. Raha lehilahy ianao dia misy vehivavy mahafinaritra anao. Raha vehivavy ianao dia misy lehilahy mahafinaritra anao. Zavatra mahavariana nefany, raha vao ny lehilahy mba mijery olona mahafinaritra azy dia tezitra ny vehivavy. Kanefa koa raha vao ny vehivavy mba tena mijery hoe olona sendra mahafinaritra azy, tonga dia ny lehilahy tonga dia tsy mifampiteny. Sarpa. Sarpiara. Eny ty zavatra teneniko ty. Hitanareo zavatra misy zany. Fa zao aza manota ianao. Aza manota. Mety misy fotoana sendra mitsipelitra ny masonao. Mahita olona mahafinaritra dia jereo fotsiny amin'ilay mampamahafinaritra azy. Ty zavatra ty ny tena mampalahelo an' Jesosy indrindra. Ny teny ny fantatrao fa hodianao fanina. Dia ny fanapahan-kevitrao miny manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao mahafantatra ny Jodasy? Jodasy anie mahafantatra ny tenin'Andriamanitra be dia be. Fa alatsoina hoe zanaky ny fahaverezana izy satria nanaiky izy andeha amin'ny lalana ho amafisy ny devoly ny fony. Rehefa hitanao fa hitondra ho any amin'ny fahaverezana ilay lalana dia tonga dia elao. Tsy zavatra rehetra no hanierenanao hoe tsy maintsy ataonao ankoatra ny sitrapon'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Misy zavatra tena misy avy any tonga avy any. Pastera, tena mampalahelo amin'ny Jesosy mihitsy nataoko fa naninona. Sendra tafajabaka. Sendra tafajabaka iny se. Lizy tsy fananiako. Aza manao zany amin'Andriamanitra. Fa naninona tafajangajanga. Teo zao maintsy anazy. Nisy anjelina mahabokotra. Anka. Tsisy. Fa izy namany io. Zay ihany. Noho izany tsy hoe tafajabaka se fa efa nanao programa ny jabaka. Dia mandana mandoalika dia teneno Andriamanitra hoe tsy hanao an'izany intsony manomboka androany Andriamanitra. Tena efa ilay fibebahana dia aza miverina amin'izay zavatra natao tsy nety fa izay natao hoe fahasoavana. Vonona amin'ny famindram-po amin'ny fotoana amin'ny fahavelomanao, tsy todianao any amin'izay ratsy nanjoanao fa tsy tokony hiverenanao intsony. Mino fa orina ny androany izany ny tantaran'ny tanora be dia be eto. Raha misy zavatra tsy nety nataonao tsy hiverenantsika intsony ireny, andrositsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy zava. Taovy teka anafan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ino Maria avy any satria feno fahasoavana. Ny anjely ny rahabazy Jesosy ny tao akibony satria feno fanamasina izy. Vao ny rahaban'i Elizabeth izy mba havakio anie ao amin'ny Luka toko voalohany 5:7 ka hatramin'ny 5:7. Tsy anjely ny rahaban'i Elizabeth fa Maria vao avy no arabaina. Dia nifindra ilay fiarabana lasa bitaka John naminany hatramin'ny Elizabeth satria feno fanamasina izy. Ny olona feno any no afaka izara. Ny olona feno any no afaka izara. Ianao rehefa feno fanamasina vo afaka mizara an'izany. Satria izay anananao ihany nomenao. Raha misy rapitso ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, misy zavatra spesial nampitondrain'Andriamanitra rapitso. Tiako ianao ho avy rapitso amin'ny fandraisana. Tsy eto nitoerantsika fa eny amin'ny supérieur Analakely 2e étage. Mety kelikely ny toerana fa tsy maninona tongava foana. Fa nesesika tsika mandray fahasoavana mainina. Fa ty tapataona faharoa ty tsy tapataona faharoa ietsen'Andriamanitra mikery sy atserovan'Andriamanitra amin'ny famindrapony. Raha za ianao tonga ao anatin'ny fotoana io rapitso noho ny amin'ny teny sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay voarainao eo amin'ny fanatreny mandritra ny fotoana io. Mitiafa mafy be ho an'ny tompo. Halleluja. Tsangany amin'ny toerana misy ianao, fofany amin'ny lanitra ny tanana. Ndao tsika isotra ny tompo amin'ny fotsika manontolo.
tiaka sitraka anao min'ny fonay manontolo izay rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nisy tsapanay ny sarobidy ny teninao, ny amamy ny fanambaranao. Teteny aminay no fa ny sekret amin'ny fiainanay dia mitoepo manaiky amela heloka foana, adio foana amin'ny fotoana rehetra. Dia aoka Jesosy ny tsiray avy izay tonga eto ho fantsom-panotronana daholo, fantsom-panotronana manaiky tsara piasa n'io fo io. Tsy amin'ilay dingana fotsiny hoe mamela izay olona tianay ho avela. Misy olona tena vitanay ny mamela azy zay nekay mahay mamela ihany. Fa mahavarina fa misy sokajin'olona tsy tianay ho avela mihitsiny. Satria dia asiny dia voly sakay pelokely ao am-ponay. Asitsika eny izay satria tiany hifankazatra ny fahakalànany ao anatinay. Ataovy izay tompo mitiany olona rehetra. Vavaka izay amin'ity fonay ity. Ho fo mamela matetika, ho fo madio, afaka hifankahita aminao. Fo honena, fo mandohalika ho an'ny hafa, fo tena tiany fiovan'ny hafa. Stefana nazy ny torabato azy aza navelany heloka. Mangirifiry, marary. Fa nekeny zany. Androany, foana ny fivavahan'ny olona maloto fo. Foana ho anatren'Andriamanitra ny fivavahan'ny olona mpakahala. Foana ny fivavahan'ny mpiavinavina sy ny mpiatsara velatsia. Baiboly dia milaza fa Andriamanitra manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ao mandritry tena. Meko ray minitra ianao hivavahana eo anatren'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Teneno Andriamanitra androany. Raha mbola misy ireo toetr'ireo ao anatinao, tsy devoly manohatra anao fa Andriamanitra. Ary izay toetra izay tian'Andriamanitra ho esorina ao anatsika. Ny zavatra rehetra saingy tsy hitanareo ao izy Andriamanitra dia manao izay mampalahelo anareo. Tsy azotsika saromana amin'ny asa soa sy ny tsara ataontsika ety ivelany. Ny tsy faneken'ny fotsika akatoan'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Mialà ny faharatsiana. Aza mamazivazy fahamarinana. Raiso ny fanapahan-kevitra. Tianao Jesosy, andro farany izao, efa hiverina Jesosy. Efa akaiky ny fotoana. Atsaro ny fahazaran-dratsy. Atsaro ny fanapahan-kevitra diso amin'ny lalana anao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fotoana ty takarivo ty, mbola andraisanao fanapahan-kevitra. Fa izy ny miazona ny fofinaina eo ambahavoronao. Satana efa manomana anao any amin'ny faharavana. Ary tsy ianao ihany fa tia no voaozona hatramin'ny taranakao. Satria ny ozona ozy Jesosy dia miaina ny olona anankiray izay manao fanahiniana mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa nampahalalana ny marina. Androany, aza vela izy fiatraikany. Sakanao amin'ny toerana misy ianao, tsy afaka hitatra ny ratsy eny amin'ny taranakao. Manenena amin'ny faharatsiana, miverena amin'ny Jesosy. Fotoana izao Jesosy, fotoana androany arivo, hitenenanay hoe rehefa ampy dia ampy izay. Sotra Jesosy, ny amin'ny famondraponao, tiantsika nefa izy amin'ny fitiavana mandrakizay. Izany ny antony mbola tsy nalanindritra antsika noho ny fitiavany sy ny fahasoavany. Tsy nataontsika akory mahatonga azy, tsy afaka hamela antsika. Fa raha vao miverina ianao dia ahoroko indray. Izy efa nilaza fa vita tombo-kavatsy eo ampelantanana ianao, ary ny mandanao dia hoe maso ny mandrakariva. Tianao Jesosy. Tiafa maveo an'Andriamanitra. Mahazo ho toerana vetivety, manao fanatitra isika, aza misy miala fa rehefa avy eo hivavaka ho amin'ny fitahinao manokana indray Aleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny afatra mpitondran'ny mpanompony. Ary misaotra an' Jesosy, misaotra anao koa tonga soma tsara androany. Aleluia. Na dia mangatsika ara ny andro dia ny fondrontsika mirehitra mafana ho an'i Jesosy mandrakariva. Ary tsarovy le teny mpanompon'Andriamanitra napiditra ny pasteur teo fa manana tombontsoa-pahasoavana manokana ianao afaka manatrika mivantana eto. Aleluia. Indraindray tsy tsapantsika le izy fa raha tsy olona hafa mihitsy nampitan'Andriamanitra le izy zay vao misokatra amin'ny masony hoe marina izany. Fa indraindray ohatra ny frehana eninjato dia tsy tonga ianao nefa misy olona avy any amin'ny 4000 kilometra mangetaeta tonga eto. Dia ianao eto androany misaotra Jesosy. Dia izay mahatonga antsika hoe ny fotoana rehetra aza rahatena izany. Fa tongava foana ianao amin'ny fotoana rehetra mandraisana ny anjaranao. Fa eritrereto hoe raha tsy tonga teto izao ianao androany dia tsy
na ray an'izay afatra zay ianao fa soa fa tongotsika asianao androany. Alleloia. Amin'ny fotoanantsika rapitso a etsy amin'ny supérieur ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito sasany no fidirantsika fa tsy amin'ny fito dia any ny fotoanantsika rapitso a misaotra Jesosy a ny amin'ny fandaminana rehetra. Ny amin'ny herinandro a dia ny fotoanantsika ny sekoly a latsinainy talata alarobia eny amin'ny supérieur ihany a manomboka amin'ny fito a ny fotoanantsika any ka hatramin'ny valo sasany. Alatsinaintsika miaraka misaotra ny tompo amin'ny sekolin'ny famahana olana ny talata, sekolin'ny fanasitranana ny larobia, sekolin'ny fitahiana sy ny fanambiana toetra ary ny tokantrano. Dia ireo fotoan'ireo anasanantsika rehetra andao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sy ny teniny isan'andro. Amen. Satria tenin'Andriamanitra io no fototra mihitsy ho an'ny fiainantsika isan'andro ary izay mihitsy le hoe sarobidy be dia be amintsika ireo manana vavolombelona amin'izany hoe voaka avy any amin'ny sekoly ianao nitondra tenin'Andriamanitra namakivaky tontolo andro dia misy zavatra tsapanao fa nataon'Andriamanitra manokana teo amin'ny fiainanao. Dia misaotra an'i Jesosy tsika fa manana an'izany tsika eto amin'ity asa fanompony ity a isan'andro misy tenin'Andriamanitra afaka raisinao foana. Dia ireo fotoan'ireo anasananao dia tongavy ianao tain'i Jesosy. Ary ny fotoanantsika ny zoma miverina ety antsika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a amin'ny 4 ora ny fotoanantsika eto a amin'ny zoma heriny. Ny sabotsy indray a eto ihany tsika. Eto tsika sabotsy heriny io fa tsy rapitso izany resahako izany. Miverina eto tsika misaotra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a amin'ireo fotoana rehetra ireo membonahitra ny anarany tain'i Jesosy manokana ianao. Ary dia tsaroviny mitondra bavaka mandrakariva ireo asa maro samihafa miandro eto amin'ny asa fanompoana. Efa elaelantsika izao tsy niresaka an'izany hoe centre hvkl izany fa dia hoe eto am-bavaka ny zavatra rehetra be dia be ny asan'Andriamanitra miandry antsika fa dia tsika rehetra miaraka mivavaka amin'ny fahatanterahana izany a voninahitr'Andriamanitra manasanao hitsangana ary. Injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra itsika. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao izay ny amin'ny fafana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra satria ianao ny nampanao an'izao satria hoe ianao hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary amin'ity andro ity miverina manome voninahitra anao izay satria mahatsiaro izay fa ny tananao teo amin'ny fiainanay ny fanondraponao mameno anay isan'andro ary ianao mitahanay amin'ny fitahim-panahy rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mba kasotrao izao fanatitra izao voninahitry ny naranao. Tsaroviny tsirairay avy izay nitondra ny ampahafolo-karena sakrifisy ny fanatitra tamin'ity androany ity a dia mba ho ankasitrahanao izany voninahitra ao a ary mihoatra noho izany ny fonay ny fiainanay ny mombanay manontolo atolotray ho fanatitra mendrika tokoa eo anatrehanao voninahitra ao a amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho voninahitr'Andriamanitra. Alleloia. Aza misy mihitsika fa hivavaka rehefa avy eo fa hiteny kely an'ity fotsiny a napetraky ny tompo tatompoko a ary reko mihitsy hoe tokony hanomboka amin'ny herinandro ny fananganana ny fefy ny centrantsika. Izany hoe manomboka hikasika tsika zany manomboka izao ny fananganana. Dia ao anatin'ilay izy a misaoran'Andriamanitra moa zany ry tonton Marc sy tatinano reo zareo zany mikarakara ny taratasy tena manao ny tsy ho zavatra zareo a ny amin'ny fahavitany zany dao tsika itiatanina mafy be ho an'ny tompo. Ho asitsika fefy le izy satria misy manary fako ao anatin'ilay izy dia mba tsy ahafahan'ny olona miditra manary fako ao dia sina fefy dia sina vavahady aingana amin'ny herinandro a dia miezaka kely amin'izay tsika mianakavy a ny amin'ny fatateran'izay amin'ny herinandro mbola dingana voalohany zay rehefa avy eo amin'izay tsika miditra amin'ny ao anatiny sa tsy zany dia amin'izay fotoan'izay tsika zao tsika tsina tsy misy toerana rehefa ilain'ny commune zao ty ohatry ny rapitso a dia tsy eto tsika dia raha ho avy ary amin'ny fotoana hoe ho amboarina ny trampokonona ka tsy elaina mihitsy misy manao fivoriana ao dia ho aizy tsika sofa nisy santara andao itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra. Ezaka tsika nikitika mikasika momba ny centre manomboka amin'ny herinandro. Raha ozy nareo hoe mety pastera dia teneny hoe mety ok ary ya dia ao anatin'io afaka ianao zany mitondra vato mitondra briky zay mavita briky ohatr'izao zay mavita vato ohatr'izao tonga zany dia efa alefatsika amin'izay tsy kelikely le izy a mandrapatanteraka izay tokony atao eo a ho voninahitr'Andriamanitra.
misy mon plan efa vonina eo ihany koa tonton Fortuna sy ny ingénieur miaraka amin'ny rehetra amin'ny fanatotosana zany radio antsika koa misaorana an'Andriamanitra fa ny ekipan'ny radio tena manao zavatra ndao mba hitetanina mafy be eo any radio. Alleluia. Fa manomboka tena mazava ny feon'ny radio antsika manerana Antananarivo efa manomboka eniko izy le mikasotsoko ohatrany efa tsy otsony ndao hitetanana mafy an'Andriamanitra. Ny any amin'ny studio koa efa fotoana foty efa isokatra ny studio antsika disponible ho an'ny radio le efitra anankiray ao izay tena anatanterahana ny asa sy fanodinana n'izany radio izany. Zay ny amin'iny fa hivavaka ho anareo ny fotsika Andriamanitra no mikasika an'io eo an-tanan Jehovah ny fon'ny olona ary azadiny ty teniko ty tsisy fanameloana ao amin'i Jesosy. Tsy hoe ninona zavatra nataonao dia matsapa-teninao namelo tena hoe tena meloka be tsisy fanameloana ao amin'i Jesosy Kristy. Zay mivolaza ao bokin'ny Romanina. Dikan'izay tsy tonga Jesosy hanameloka anao fa tsy fanameloana ianao dia tsy zay no midika hoe mety le izy raha sendra manoty ianao no manao zavatra tsy mety eo anatren'Andriamanitra. Zany ny antony fahadosoana tsy maintsy bebahana. Ary fibebahana amin'ny fahadosoana dia mijorontsika mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ny anton'le tsy fanameloana antsika ny disponibilité an'le grâce na ny fahafahan'le fahasoavana miasa eo amin'ny fiainantsika mba hahafahantsika mandroso. Jesosy zany mitsena antsika amin'ny fahasoavana mba hahafahantsika mandroso. Noho izany aza lany andro eo am-panontana fa manjary lany fotoana eo am-panefenanao Andriamanitra. Fa mba homeo fotoana hampandroso anao izy amin'ny fanekenao ijoro iaina amin'ny fahamasinany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fahamasinana natao iainana, ny fahamarinana natao iainana. Tsika manana style na fiainana mifanaraka amin'ny zavatra iainan'i Jesosy. Noho izany aleo hitantaratra eo amin'izay zavatra ataontsika sy ny fiainantsika mihitsy ny fisiny. Raha resy lahatra ianao miaraka amiko amin'izany teny izany, tiaka ianao hitantarana mafy be ho an'ny Tompo. Eny hoe natongavan'i Jesosy tsy hahatonga anao miliardera be. Natongavan'i Jesosy tsy hahatonga anao tena hoe hiavaka sainan'ny-javatra maro be eto ambonin'ity tany ity. Nataontsika raha zany ny ilaina ny olona tsy manana an'i Jesosy mandehana ny Dubai. Noho izany ny fananan'i Jesosy tsy zay averiko. Ny fananan'i Jesosy ny fahatsapantsika ny fisiny fiainana be dia be ao anatsika. Tsika manan-javatra tsy hananany gentilisy. Manana fanomezam-pahasoavantsika amin'ny fotoana mahajamba ny gentilisy na ny tranony be dia be ny Dubai azavarotra ny tsapahiratra azy. Nde mandeha ao anaty croisade nikarakaran'Andriamanitra an'izany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluia! Zany Jesosy avy any Nazareta zany. Io Jesosy avy any Nazareta io ny reharehantsika, io ny tompontsika, ao tsika manovo fahasoavana, io ny mpamonjitsika. Raha tsy teo amin'ny azy fijaliana io tsy voavonjitsika. Andao hitehantanana mafy be ho an'i Jesosy. Manomboka androany amboariny dia manova izay mampifaly azy. Rehefa any amin'ny lanitra ny tanao dia tenen'Andriamanitra manomboka androany dia anao izay mampifaly ianao. Hitady izay mampifaly ianao amin'ny foko manontolo inona re no avaliko an'i Jehovah no ny soretra izay nataony tamiko. Eny tsy fanatitra latsa-drano sitrakao, tsy fanomezana no ilainao, tsy zavatry ny tany fa zao ilainy ihany reny amin'ny asanao eto an-tany. Satria mila toerana zay, satria mila mandroso ny asanao, mila radio zay, sa zavatra mety ilaina ihany. Fa zany Jesosy zava-poana sy taim-boraka raha oharina amin'ny fiainam-pananay mila mijoro eo anatrenao. Aza vela nofonofo zay Andriamanitra ka isaina fa ty tany ty mifanaperana. Meo anay matahotra anao, tsy fikitra amin'ny zavatra hita maso fa hijery ny fiafarany zavatra rehetra ao amin'ny tena sitraponao marina. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Faly zay manana anao androany hariva. Firavoravoana no entinay mitsaoka anao satria fantatra ny lehibe ny fitiavanao. Nanafaka anay tamin'ny fampahoriana ianao, nanafaka anay tamin'ny falitony ianao, nanafaka anay tamin'ny oty ianao mba tsy handevony izany intsony, nanafaka anay ianao tamin'ny fahazaran-dratsy, nanafaka anay tamin'ny fankahalana ianao, nanafaka anay tamin'ny fialonana ianao, nanafaka anay tamin'ny fiavinavonana ianao, nanafaka anay tamin'ny faharatsiana ianao. Olom-baovao zay miaraka aminao Jesosy, anao mandrakizay zahay ary aoka ny fiainanay hoanitra sy ho seza fiandrianana hitoeran'ny fahatsaranao mandrakizay. Androany hariva amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina noho ny famondram-pon'Andriamanitra aoka ny herin'Andriamanitra akasika anao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana izay ilainao, raiso mikasika Andriamanitra anovo anao ho amin'ilay tena endriky ny fahatsarana ilany anao. Ninona sakana manoloana anao varavarana misokatra avy amin'Andriamanitra ho sokafany amin'ny ty amin'ny fanotronany. Mandehana fanotrona anao izy, mandehana ho fanotrona anao izy. Ninona tanterahanao ho fandresena manomboka androany ao anatin'io ady io iseho ny famirapiratany voninahiny.
naiza ninninina fandresenao anao amin'ny anaran' Jesosy. Eo amin'ny asanao, eo amin'izay zavatra rehetra ataonao, iseho ny voninahitran'Andriamanitra. Atoato isy azo promotion be dia be. Any amin'ny asanao any azo promotion ianao. Eo amin'izay zavatra tanterahanao isy ny dia tanan'Andriamanitra. Io fahasalamanao io ho tehirizina. Ary ny aretinao hiaisotra androany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, ny ankonanao tahin'Andriamanitra. Tsofoko rano sy mandidy ianao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra tanteraka. Mandiana fa nankatona aza ny ranomasina mena, le mahita tany maina ao anaty ranomasina mena, ny melo lalina anao. Noho izany andeha tany maina ny tongotrao. Isokatra le lalana mikatona ary omena voninahitra avy amin'izany Andriamanitra. Mahita afo izy ianao hoe mafy be le zavatra mitranga pastera, fa izy vavolombelona eto, eno ity, izy vavolombelona eto, zavatra impossible aneken'ny olona fa Andriamanitra ary Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra raha ianao zay olona zay. Halleluja, halleluja. Ko hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka midra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra